Nisy kosa ny tatitra izay nataon'ny ministeran'ny serasera tamin'ity andro androany ity anisan'ny noresany tao anatin'izay fiaonana tamin'ny mpanao gazety izay moa ny tatitra izay navoaka ny RSF momba ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana fiodinana voalohany tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo fitiny vola ravoavy eo amin'ny sariny Tsirakotorson ny andindinin'izay. Anisan'ny fanamariana nentin'ny Reporters sans frontières ny tsy fitovian'ny anjara-potoana nomena ny kandidaty tsirairay tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany. Manoloana io dia nitondra ny valiteny ministry ny serasera ary Laurent Rahajasson. Reporters sans frontières divaga redredy fotsiny tsy mahita zava-misy teto ary tsy mahalala akory ny fepetra isa-tokony ny fean'ny propagande iny amin'izay anjara asan'ny TVM CNM tsy fantany akory matohatra indrindra zavatra lazay voalohany indrindra ny TVM CNM dia tsy mpikarakara na hoe nandamindamina na hoe nanamboatra ny lalàna sy ny mombamomba mipitsopitso izy iny fa ny senita ny tompony rehetrarehetra tamin'iny oziny lalàna ary zay ny zava-misy senitany nanao fandaminana organisation senitany nampiatrany amin'ny lalàna andininy fahavalo amby efapolony code électoral hoe mila atao mitovy ny fotoana idiran'ny candidat eo anivon'ny anao anjerim-panjakana senita daholo nanao an'izay fa ny TVM CNM dia fitaovana fotsiny any outil de diffusion fitaovana namoaka zavatra efa vita ataon'ny candidat any isan'isany any no alefany any amin'ny senita dia marin'ny senita jereniny senita tsara rehefa eo dia omen'ny senita ny alala na avalina dia ny senita ihany mandefa azy any amin'ny mandefa le DVD any amin'ny RNM sy ny TVM dia ny anjara ndraiky sy ny TVM sy ny RNM dia mampiditra an'le DVD ao anatin'le lecteur dia mandefa azy. No Maria ministry ny serasera ihany koa fa nisy tamin'ny kandidat tsy nampiasa ny ampaham-potoana nomena azy nandritra iny fampelezan-kevitra iny. Nisy tamin'ireo kandidat nampiasa an'io ary nisy kandidat sasany tsy nampiasa an'io tsy mipotra teo mihitsy na indray mandeha ary asa nanao ny tsy fahaiza manao ny ekipa ny si izy nanao ny tsy fananany oety manana amin'izany dia tsotrana fa tsy nampiasainy izy ka raha tsy nandeha teo ilay candidat satria tsy nampiasa izy zany tsy nampiasa tsisy adosony TVM CNM zany sy ny senita adalàna ny asa fa ny azy dia tsoko tamin'le mandrety mba amin'ity kosa efa nitenena tanolo tena fa maro zay ataontsika hoe interpellation complètement à côté de la plaque nataon'ny Reporters sans frontières zay fa ny amin'ity kosa dia tokony miaiky ny Reporters sans frontières fa nyredirety ny antony dia tsotra misy amanjato ny observateur internationaux ny Union européenne teto mijery an'izany rehetrarehetra zany misy ampolony ny observateur internationaux ny OIF SADC Union africaine tsy haiko société civile panafricaine amanjato an'izany ny vahiny observateur internationaux teto dia raha tsika nahita sy nandre tamin'ireny fa voany apitsony fotsiny sasany moa vita ny campagne électorale dia efa niteny ny sasany ny apitsony ny fifidianana no niteny hatramin'ny senita koa no niteny fa ny raharakopana tamin'ireny ny fisaorana ny ministeran'ny serasera sy ny ERDM fa dia tena nanaraka tsakany sy andavany ny fepetra voalazan'ny lalàna ny fanomezana an'le fotoana mitovy sy ny fitretement rehetrarehetra momban'ny propagande sy ny élection. Momba ny fisokafan'ny onjam-peo Free FM dia nilaza ministry ny serasera fa raharaham-pitsarana tsy misy idiran'ny ministeran'ny serasera izany. Anambara ministry ny serasera ihany koa fa mijanona amin'ny fampiarana ny lalàna no anjaran'ny ministera.